fa tonga de tsy amin'ny birao fiasany ny piasan'ny anteny merandolona tetsy ampefilo ihany koa ireto mpanao fihetsiketsehana no tariny solombavambahoaka 370 mianadahy ireto tao anatin'izany fotoana izay namoahana ireo mpiasa teo anivon'ny biraon'ny anteny merandolona tetsy ampefilo izany no niaran'ny herisetra ny loholona Rakotovazaha Olivier mitaraina ny tenany noho izany atao anatin'ity fanadihadiana ity no ahafantarantsika misimisy kokoa ny mombamomba ity vaovao ity. Nitana teny amin'ny biraon'ny anteny merandolona teny ampefilo androany ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitarihany ireo solombavambahoaka 370 ary dia namoaka ireo mpiasa teny amin'ny izany toerana izany. Laza moa ireo mpiasa ireo fa niaran'ny herisetra anisan'izany ny loholona Rakotovazaha Olivier sy ny mpiasa sasany izay tsy nanaiky ny voakan'ny biraony. Tsy vitany herisetra fa dia nidin'izy ireo tamin'ny gadanavy taty ivelany ihany koa ny toeram-piasana. Tonga tato zany solombavambahoaka dia manao fitokonana nitsofoka kely tao amin'ny birao. Tsy haiko na fantany hoe birao sénateur na tsy birao sénateur fa niditra kely tao izy dia nilaza tamin'ny sekretera mpivoaka. Za moa zany niditra tao anatin'ny birao dia niteny tamin'ny birao ty fa tsy misy tokony hidiranareo aty fa magataka mba hivoaka ianareo. Dia rehefa avy eo mifampisitositona taty ambany aty zany ty amin'ny vavahady taty izany teny taminy hoe izao nareo izy mivoady olo fa hidinay ty hidinay kadena dia zaho tsy voaka ao. Dia rehefa avy eo niverina zany natosika zareo satria za tsy manaiky dia natosika nakapy amin'ny varavarana io dia rehefa avy eo lasa niakatra tany amin'ny birao koa dia nidinjareo kadena zany le izy. Mitantarany nanjo azy ihany koa ny mpiasa iray. Natositosikanao satria heverinao za koa la polisy ato miaro za dia natosikanao koa koa ty marary zao nidroako tsy fatako tsona izy n'olona nidavoka anato fatako na député na tsy fatako ray olona ray fa dia nidavoka anako arao. Nandritra ny fidirana ny biraon'ny loholona dia mitantara ny heviny sy ny zavantranga ny assistante parlementaire ny loholona Rakotovazaha Olivier. Tonga dia violence aloha ny zavatra mitranga tsisy fahalalam-pomba satria raha hitanao misy soratra zany eo amin'ny varavarana hoe sénateur Rakotovazaha Olivier dia avy ianao dia tokony mba mandona aloha raha olona tena malala fomba sy milaza manara-dalàna fa natosika dia vahoaka be niditra tato nanao violence ny sitonalay hivoaka miaraka amin'ny sekretera sy ny assistant dia tsy nety zay hoe fa ahoana moa ny olona no forcena fa zany angano atao hoe démocratie. Le démocratie ve terena ny olona lazaina fa zakanao nefa ny olona mandady dia violenao daroanao mivoaka ny trano. Tsy fantatra hatramin'izao ny mety ho fiantraikan'izany herisetra izany ho an'ny fahasalaman'ny loholona Rakotovazaha Olivier raha ny vaovao azo hatrany.